Aliny alakamisy faraika amby folo ny volana jona taony 2024 ankavaliana toko kilasy toko vavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana zoiteny eto amin'ny fahitalavitra tribune amin'ity alina ity. Tsy ataontsika lava be akory ny fandaharana fa satria fantatra fa maika hijery ny fanokafana ny lalao izay fiadiana tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra daholo aloha ny rehetra amin'izao fotoana izao amin'ny folo ralina any ho any izay lera izay fa fandarana zoiteny aloha nefa tsy avototsika koa satria ao anatin'ity fandarana ity no ahafahantsika mahazo hevitra vaovao miresaka ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Eny ary vahintsika amin'ity alina ity Andriamatoa Ramiandrosoa Soja Fulgence. Izy moa dia filohan'ny olona manana toe-tena varira eto Madagasikara, natsony izy mba ho atao vahiny amin'ity alina ity satria atao anatin'ny fotoana lavalava raha nahita isika dia nisy indray ny herisetra maro samihafa miatra amin'ireo olona manana toe-tena varira, ny resaka halatra voamaso sy ny sisa mitranga izany izay atao hoe zavatra tsy dia vaovao satria efa atao anatin'ny taona maromaro mihitsy no lasibatra foana izay olona manana toe-tena varira izay amin'izay lafin'izay fanontaniana mipetraka moa aloha atao inona marina ilay voamaso, inona ny anton'ilay herisetra. Miarabanao Andriamatoa Soja Fulgence Ramiandrosoa, tonga soa eto fandarana zoiteny. Ya, miarahaba ny namana Arnianja, arabaina ny teknisianina ao ambadimbadika ao izay mampita ny feo sy ny sary amintsika ny tokantrano. Arabaina antsika rehetra maneran'izao tontolo izao manaraka ny fandaharantsika na amin'ny fahitalavitra zany na amin'ny tambazotra tserasera maro isan-karazany. Andriamatoa Soja Fulgence, ny zavatra hita aloha dia na ny firaisan-sakina niaraka taminareo avokoa aloha ny ankamaroan'ny olona tena mitambazotra tserasera teny ilay manova ny PDP moa zany na ny photo de profil ho tahaka ny hoe manana endrika olona varira. Ahoana ny fahitanao an'ireny aloha firaisam-po amin'ny malagasy indrindraindrindra aminareo reny. Ny zava-misy ihany koa Andriamatoa Soja Fulgence rongatra indray ilay halatra voamaso, aiza ho aiza tsika izao, inona marina ny zavatra atrehanareo hatramin'izao faraka ambin'ny folo ny volana jona izao. Ya, voalohany tokoa moa araka izay lesanao izay hoe misy firaisapo hita eny anivon'ny tambazotra. Mampihetsy-po tokoa ilay izy satria raha iarahantsika mahalala ny zava-misy iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao dia tena latsaka katerena ny olona manana toe-tena varira satria dia tsara ny mampafantatra fa amin'izao ora-itenenantsika izao dia manodidina ny 5 eo ny varira misy namono. Dia amin'izy 5 dia 2 no velona, ny fantatra velona. Izany hoe ny anankiray moa ilay azo tany Aberoro teo fa ny anankiray zazavavy kely 9 volana izay mbola tsy hita tamin'izao, ilay tsy hita tany Betroka, tany amin'ny distriktan'ny Betroka, tao amin'ny commune tao Vahona, dia hatramin'izao zany mbola tsy hita. Tiantsika ampitaina zany dia mbola miaina tanteraka ao anatin'ny atao hoe tebiteby, tahotra, horohoro tanteraka, tsy ny olona manana toe-tena varira irery fa ny fianakavian'ny olona manana toe-tena varira manerana ny nosy. Ka nanoloana an'izay dia nisy ny firaisapo ary izay mbola tena hirinay satria mbola hanentana an'izay izay avy eo efa hitazanay eny amin'ny tambazotra misy firaisapo ho an'ny vahoaka malagasy maneho ny alahelo, maneho ny fanohanana dia mampiasa an'ireny sary dia isaorana be izy ireny. Hery lehibe ho anay izy ireny satria ny ady ho ataonay dia tsy mora ary izay manaiky tena sarotra ny ady fa mino fa hitondra fandresena ho antsika ny fiarahantsika rehetra mientana manoloana an'izay ady goavana izay atrehanay izay. Raha tamin'ny fandaharantsika farany teto tsaroko niresaka isika Andriamatoa Soja Fulgence hoe isan'ny adivanareo ny hamerenana ireo raharaham-pitsarana rehetra tao anatin'izay resaka hoe herisetra sy ny fangalarana voamaso, ny famonoana olona manana toe-tena varira izay. Aiza ho aiza ny fandrosoana izay resaka raharaham-pitsarana izay amin'izao fotoana izao isan'ny adivanareo izay rehetra izay. Averiko ihany hitondrana an'ilay atao hoe antontanisa satria raha ny efa taona izay nisy ny fikambanana dia tsara ny mampatsiahy hoe ny taona 2024 dia nisy trangana fangalarana varira 520, 7 no maty tamin'ireo. Dia ny tamin'ny taona 2024 nisy trangana fangalarana varira 220, 5 no maty tamin'ireo. Dia tamin'ny taona 2024 tsika nanana tranga
420 ny trangana fakanakeriny dia 12 no maty tamin'ireo tamin'ny taona 520 tsika nanana tranga 9 dia 3 no maty dia amin'izao tsika in'le tany asaiko hoe valo iny raha atotantsika ireo 3 amby 30 ny tranga fahafatesana reo fahafatesana 3 amby 30 ireo dia ny 420 amin'ireo dia saika décapité zany hoe tapadoa avokoa tsy hitany lohany alevina zany ilay zaza dia zaza tsy misy lohany no alevina mba alevina ro sary an-tsaina hoe zany irifiry ny fianakaviana fangirifiriana iainan'le fianakaviana ao anatin'ny fandevenany mandevina taranaka izy na mandevina an'ilay zanany dia zaza tsy misy loha inona ny tiatsika atongavana ireo tranga reo nge re tompoko dia nisy daholo ny fanarahana raharaham-pitsarana fa ny olana goavana zay tsy mamenatra amin'ny teny an'izany eto fa ny olana goavana dia niarana kolokolo foana ireo tranga ireo tany amin'ny raharaham-pitsarana teny fotony ary loza amin'ilay izy dia tratra zao le olona dia miverina eo anivon'le fiarahamonina dia le olona ndraiky koa zao mandrahona mena ohatra rainareo nareo zao misy mandrahona mihitsy misy mandrahona le fianakaviana na ny tena zao ange mbola ho resantsika eo moa zay zavatra zay mena ohatra ray fotsiny andraisantsika rehetra hoe mafy ane le zavatra iainany tany amin'ny taona faraparany taona 2024 dia nisy trangana alatra varira zaza roa taona zazalahy roa taona tany amin'ny district any Amboasary dia rehefa natao ny fanarahan-dian'ny fokon'olona natao ny poursuite ny araha fokon'olona sy ny gendarme dia 48 heures tao aorianany dia tratra ilay zaza efa fatorana nitazomina tanatana gony sista mangazo maina ny namenan'ilay zaza dia nitazomina tany dia azo efada zao le olona tratra rehefa nandeha le efada tratra dia niloza tena loza mampalahelo ao anatin'le izy rehefa natao ny enquête nampiakariny ny Fort-Dauphin ny fonjan'ny Amboasary vao nandeha 3 jours aloha déferment dia affecté daholo le commandant de brigade ny commandant de compagnie le bande rehetra nanao terrain affecté disciplinaire eo aloha dia fanontaniana mipetraka hoe fa maninona afaka 3 herinandro miverina eo anivon'ny fiarahamonina le izy efa da dia izy indray no mandrahona na andeha hoaizy nareo tsy ahapikadrany mba rasinareo sary an-tsaina zany hoe loza amin'ny tatao dia ahoana moa ny ainan'le fiarahamonina zavatra ohatr' zany dia lany lasa misy alahelo goavana eny anivon'ny fiarahamonina sady misy lomolomo goavana tiako amehezana azy dia izahay rehefa nandeha ny tranga niseho tamin'ity taona ity dia efa nanao fanambarana ary tazominay zany tompoko ninona zavatra iseho eto dia tsy anekenay fa tsy maintsy ampiakarina ty Antananarivo ireo raharaham-pitsarana ireo efa fantatray zao fa misy 410 le tany Marovoay vao midy ao amin'ny fonja Marofoto zay vao nanao fanambarana ny procureur mala fa izahay tompoko dia tsy anaiko fa mila miakatra dio ireo raharaha reo 410 manadany voatazona tamin'ny raharaha Marovoay ary averina eto fa misy olona efa fantatra zao hoe efa mpanao famerokelo ka rehefa maloto amin'le tanàna atao hoe Marcelin dia Carlos ny anaran'le olona voatazona le Carlos ao anatin'le 410 fiodadany io Carlos io mihitsy ny fototra anisany mampisy korotana anivon'le fiarahamonina ao amin'ny commune Marsakoa ka izahay dia tsy anaiko fa mila sambory ny oranga io velo misy moa ny anarany dia hoe raha misy izany zavatra ohatran'izany ange ny olana tsy satria hiarana kolokolo tonga dia ahitsiko hoe kolokolo le raharaham-pitsarana eny fotony dia ireny olona reny nefany mbola mandrahona ary zany olona tononoko zany dia mbola mandrahona an'le fianakaviana amintsika miteny zao ka zahay eto dia miteny izahay matoa mijora hiady hatramin'ny farany amin'ity resaka raharaham-pitsarana ity ankoatran'izay koa resaka mampikony efa matoa ange ny tononona voatonontononao ny solombavambahoaka voafety tao mampikony mangataka izay asory ny minité parlementaire ny aloha ataovy akety izy misy dikany izy matoa voatonontonona satria ny zandrandray tapo aminy ange anisan'ny voatazona ary voatazonao amin'ny fondrany maivan-tanàna ary io tsy ekenay misy enina amin'ny rahalahy reo tokony miakatra aty Antananarivo daholo reo ary averina atao akety amin'ny DPJ aty Antananarivo tsy sanatria tsy fahatokisana ny zava-misy any fotony fa iaraha-malala ny olana misy any fotony zay no mahatonga anay miady hoe tsy ho ekenay intsony satria zay foana ny lesoka nisy hatramin'izay lasa manana fanahiniana manao fanahiniana ireo olo reo masaha manao mamerokeloko ary zao nge
itsika nge raha mijery nitsangana tsy fandriampahalemana ho an'ny olona varira nge raha mijery tsika tao anatin'ny fataona voalohany nisy ny fikambanana saika tany amin'ireny toerana lavitra lalana lavitra fifandraisan'ireny manomboka miakatra izy miakatra io izy io ary fa tonga atapy-tanàna ny toliara vilona nisy an'le tranga farany teo ka ny ho anay izahay re tompoko efa nijoro ary na ifatesanay ity satria efa misy ambana sy menasy nge mahazo ny tenako fa efa nijoro izy ary niady ho an'ireo zany reo izy niady ho an'ireo afara reo raha tsy joro ka za de amin'ny anarany fikambanana tsy anaiky hatramin'ny farany raha tsy hivoaka ny marina izy ny tena mampaniraka an'ity raha alatra varira sy mibaiko sy manome vola amin'ity raha alatra varira. Io moa misy ny tsy abaratelon'ny fitsarana soja fulgence fa sy ny tena manitikitika mihitsy le izy hoe atao inona marina moa zany le hoe le maso tsy hita sy ny sisa mety efa mizatra enkenina ve sy ny sisa tena eo mametra-panontaniana daholo ny rehetra ao anatin'izay rehetra zay misy asa de volo be mihitsy ve ny ambadibadika any sa hoe ahoana. Atsika nge mila mahafantatra fa nisy tantara ny zavatra olana ingeza koa amin'ny firenena ohatra atsika de saika makatahaka ny raha tsy hita tany ivelany nafantatsitsika fa tany amin'ny 30 taona lasa 20 taona lasa de tranga nisy tany Afrika famonoana olona manateo tena varira reo firenena raha tsy tanisy Tanzanie, Mozambique, Malawi, Cameroun, Sénégal nisy trangan'izany daholo tamin'ireny firenena ireny fa zao le ilay firenena efa miezaka miala satria fantany hoe nisy zavatra tsy nety tao de mitady vahaolana izy hoe ahoana ny ialana amin'ity toetra mamoetra ty fa aty amintsika indray izy io zao ary ny zava-doza itsika zao ny firenena lasa victime amin'ny resaka famonoana olona manateo tena varira ireo zavatra reo de zavatra fantatsika de tsotra hoe ireo olona reo misy andian'olona zany amin'ny firenena de mpanambola izy manana ny ataotsika hoe pacte zay iainany eritseretiny amin'ny fiainana izy de iny fomba ratsiny iny no mitady azy mitaky hoe mila manao sorona de vahira tadiavina de saika ohatran'izay ary le izy ny adevitra mipetraka atsika moa de atao inona misy ny any ambadika amin'ny teny tsy mitombona ka raha tsy mitombona ary fa maninona le olona ny masa manao an'io zavatra io ary le olona matoa manao an'io de misy vola be miodinao zavatra ray zay fa zavatra anankiray azo heverina koa misy koa ny karazana ataotsika hoe déstabilisation hoentina anakorontanana n'le firenena io moa anjaran'ny mpitondra ny mahita hoe aiza ny mesura tokony raisina amin'izay zavatra zay fa zavatra azotsika resahana de matoa io zavatra io misy de misy mpamatsy vola fa tsy sanatsika raha raisitsika ny situation toliara nge mpitariposy ny anisan'ny acteur atao anatin'le izy matoa zany mpitariposy misy vola ao iza ny olona afaka anome vola ary tsisy olona asanao foana raha tsy resabola aby any manimba ny zavatra rehetra eto amin'ny fiarahamonina ka averiko foana matoa io zavatra io mbola misy de mbola misy olona mpamatsy vola ary mitokony tenyny fatratra hoe ambony izy misy miaro de zany zavatra zany medivatsika tiantany soja fulgence hoe afapo amin'ny fomba fiasan'ny fitsarana malagasy ve nareo no resaka hoe traitement no resaka olana minjady aminareo zany amin'izao fotoana zao ka tsy afaka tsara velatsy fa fitsarana fototra mampisy korotana rehetra eto tsy afaka miatsara velatsy fa ny fototry ny olana rehetra tonga de ahitsiko tsy voateriny raha varira rehetra fa mampikorotana fiarahamonina amin'ny ady tany io resaka tsy fandriampahalemana eny anivon'ny fiarahamonina io resaka tsy filaminana eny anivon'ny fiarahamonina io de fototra ao amin'ny fitsarana io dikan'zany zany fitsarana zany mila mahay manaiky fa avy ao amin'zareo ny lesy fa anisan'ny mampikorotana eto amin'ity firenena ity dikany mila mandray fanapa-kevitra ny tompona andraikitra hoe samia maka ny anjara tandrify azy amin'izany raharaha-pitsarana zany meteza tazominy déontologie amin'ny alalan'ny fitsarana fa mamenatra ane le izy satria mba alaivo sary an-tsaina fotsiny raha tsy teny hoe tsanga mampikono le olona efa hitanao zao hoe tratra de avy eo misy mamoaka eny zavatra ohatran'izany nge manahirany de mba raiso aminareo hoe olombelona nge zahay mitovy aminareo hoe vononareo zahay tapahanareo ny lohanay de sainay moa zany manahoana tsy mba heritsery tsy alahelo hoe zahay am'zavatra lasa tsy milamina saina de zavatra ohatr' zany zay mahatonga kafeziko le teny hoe
eto tsisy amy tsara velatsy zany fa fitsarana zany tsy atokisana. Efa nisany ny ataontsika hoe aingana be ny fitondram-panjakana tao aorianan'le tranga farany iny a, nisy avy hatrany fidinana ifotony ianao isan'ny tany niaraka tamin'ny minisitra maromaro. Ny filoha amin'izao fotoana izao koa efa nilaza fa nangana centre natao an'ny olona manana toe-tena varira sy sisa manahoana izay fifandraisan'ny fikambanana sy ny fitondram-panjakana izay ao anatiny ataontsika hoe fandrindrana ilay asa sy ny ezaka atao satria mazava tsy ho vitanareo rery tolona sy ady io sary te hanentananao mihitsy hoe tany mihitsy malagasy rehetra mba hiara hifarimbona mihitsy ao anatiny io ady fiarovana ny olona manana toe-tena varira io. Ia, raha nisy tokoa moa ny tranga zay nifanesesy dia niezaka ny fandray tamin'ny Andriamatoa fandray tokoa moa zay mirahalahy mianaka nisy ny fifandraisana vandana mihitsy hoe aza moa no tena niteny hoe mba tena jereo akaiky Andriamatoa inona ny azo atao amin'ity fa tena efa tsy rarany dia isaorana azy fa ny arivany iny ny arivan'ny fifampiresahany zay mirahalahy mianaka dia nanao fanambarana izy ary nazava ny fanambarana hoe tsy anaiky itsony an'izao zavatra izao ary andray fepetra ka reo olo reo dia tsy maintsy ho ampiakarina aty Antananarivo. Isaorana zava-dehibe zay fanapakevitra zay fa izay fanapakevitra zay dia mitaky fanarahana akaiky ny zavatra tenenina dia misy fanarahana sy ny fampiarana azy. Ny tiako ampitaina dia tsotra raha nanao an'ilay fanambarana ilay filoha zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe misy bras de fer ngeza be ao anatin'le izy nanao fanambarana Andriamatoa lahady hoe tsy anaiky ary ady fara dia latsinainay alina efa misy manao any Beroro mba hainareo amin'izany le zava-misy hoe ato zany misy miteny tena le mpanapaka dia ato koa misy manohatra ny teny le mpanapaka. Raha mijery an'izany scénario zany tsika dia te hiteny ianao nge nahiteny président dia zay masaha foana raisitsika amin'izay zany le sary eo zany nisy toma conseil-ny mpitondro indrindra Andriamatoa hoe mitsapa ny herinareo ao amin'ny fitondrana na ny herin'ny fanjakana ilay mpanao ratsy hoe atraiza ny fahafahan'ilay filoha manapa-kevitra satria ny tenenina izy iny fa mila fanapa-kevitra hoe inona le atao raha tsy hiteny zany tsika zao hoe ny raharahan'ny Toliara nampiakariny reo olo reo efa nampiakarina tokoa zareo reo fa tonga eto Antananarivo fa ny tadiavina ny irina avy reny ny ankety eny amin'ny DPJ ary ahoana moa ny tsy voahana mihitsy hoe izy any naniraka zany inge mbola adihevitra satria 12 zareo ary misy dokotera tsara ho fantatra fa ny lohan'ilay zaza nge tany amin'ilay dokotera nita eto zay dia miteny afitoro tovy mazava tsara ny famotorana amin'ilay dokotera fa tokony ho fantatry ilay dokotera ny mpaniraka tokony tsy hivoaka ao amin'ny dokotera ny anaran'ny mpaniraka hoe izy ana mpaniraka azy ary dokotera io efa nananay ny renseignement fa dia vinantin'olona mahitahita ao Toliara zay olona efa fantatra fa amina afera maloto maro isan-karazany izay tompoko dia miady hatramin'ny farany mila mivoaka zany maro am'izany. Miresaka atsika hoe nisy ny fidinana ifotony tany isaorana tokoa ny filoha Mikael zay naniraka ny ministra ny folo Alindà zay nitondra délégation nisy ministra dimy teo niara-dia zay notarihany ny tenako anisan'ny nidina mivantana tany Beroro zahay isaorana moa fa azo somatsara ilay zaza rotaona sy tapany ny zavatra tsara ao marihana amina zavatra ohatran'ireny zay no mahatonga hoe eo ny mpanao ratsy eo mitandro filaminana fa ny mpanao ratsy koa dia azory foana izy amin'ny information mino fa voafantany hoe nisy information passe tao hidina amin'ny hélicoptera any ny tompona andraikitra fototra ho azy ilay zaza tiatsika tenenina zany misy fifandraisana foana ao dia mila lalintsika akaiky hoe iza ny tena ao ambadika fa ny azo lazaina amezana azy dia tsy lavitra manodidididina mifanososy amina tompona andraikitra ny olona ambadika maniraka amin'izao famonoana sy fakana-kery olona manana toe-tena variry zao. Miresaka indray tsika teo makasika an'le hoe centre fanapa-kevitra zany ninona lazaintsika dia mila mahay manaiky koa ny varira fa anatina situation exceptionnelle satria tena miaina anatina tahotra andro aman'alina le fianakaviana vahaolana tsy maintsy vahaolana farany aingana aloha zany hoe na ny mesure d'urgence ekena le fitazomana anatina centre satria nisy moa fanapa-kevitra tamin'ny fidinana ifotony izy moa zany hoe centre tena voaro tsara ho azavay kely izy satria nisy ny fanapa-kevitra zay nataon'ny fitondram-panjakana zany dia
raha raisina ohatry ny Hautoliara zany de misy centre provisoire aloha zany hoe andraisana Anjevarira atsofoka ao de Embenana. De ny unité rehetra ny gendarmerie moa zany efa nanao kosa aloha reny taloha de mitohy zany le izy hatramin'izao satria efa misy brigady maromaro mitazona Zazavarira. Fa eo ny ady hevitra mipetraka amintsika nge ho anay hoa ekenay fa zay ny mesure d'urgence isaoranay any fanapahan-kevitra hoe andao asiana le centre fa zao hoe olombelona mitovy aminareo nge reo olona reo izahay reo le mitovy aminareo hoe mba te hivoaboaka reo te hiaina ohatrin'ny olona rehetra ka itsika raha ve tsy araka hiady zany de zay foana ny teneniko hoe tsy anana politika mazava ve zany ny fitondram-panjakana amin'ny fandriam-pahaleman'ilay Zazavarira satria izy io mba atao olona ohatran'ny olona rehetra hifanerasera fiarahamonina andeha hianatra fa raha mbola tsy mazava ny politika amin'ny fandriam-pahalemana hoe misy paikady mazava voasazy mazava tsara hita fa nisy sazy niatra tamin'ilay olona tratra de mbola misy mahasamanao fanahininanao any foana zay nge le mahatonga anay hoe ndao tsika tsy hitady vahaolana petatoko inona le vahaolana petatoko androany a foyer de tension aloha le resaka Varira de hoe manomboka androany de andraisana fepetra zao de afaka enim-bolana io fa mbola isy anao fasahina raha tsy misy ataovy mazava tsara aseho amin'ny vahoaka malagasy hoe ity le olona tratra de ty olona ity de zao ny saziny ataovy mazava tsara mihitsy fa raha vao tsy mapetraka ohatr'izay de mbola misy manana fasahina foana afaka embolana indray de verimbe lasa répétitif ohatr'izany foana le olana de hiaina anaty tahotra mandra-pahafateto ny olona manana toetrana Varira le izy koa moa mihena tsikelikely efa raha ngamba ny olanina mihitsy ny tamingana tena eny enjana be le zavatra misy aloha fa ny zavatra ohatry ny nanaitra nanoteneninao teo zao resaka ianao hoe misy solombavam-bahoaka sisa sory ny immunité parlementaire ny zavatra tiako ambara soja fulgence de ny hoe inona ny lesoko amin'ny ankapobeny amin'ny resaka hoe andraikitra amin'ny solombavam-bahoaka eto Madagasikara trisaka solombavam-bahoaka foana voatontonona amin'ny raha maro samihafa ary matetika raha maloto daholo be de be ny hoe solombavam-bahoaka mbola ao daholo firongony inona zao maro samihafa eto anao soja fulgence raha miandro soa inona no madilina ho taiteny ny olana aloha voalohany indrindra de ny zavatra manahirana manko misy olona anankiray zao manao asa de na ny asany ary indraindray tsy hainy satria manahirana antsika raha ady hevitra hoe solombavam-bahoaka zany de misy olo vavam-vahoaka amin'ilay faritra na district anankiray nalany azy zay ngamba ny tena amiko no anjara andraikiny sy ny asany fa amin'ny ankapobeny le ny olo reny tsara mba ny solovavan'ilay vahoaka madinika tany mety ny solovavan'ny sotrony sy ny finanany sy ny tombotsoa anazy manokana inona moa zany ny olana tiako ampitaina voalohany aloha de ninona lazaina de manana anjara andraikitra voalohany lay olona ny fidy azy io koa zany zavatra manahirana misy ilay vahoaka ny fidy koa zany aloha de tokony andraikitra voalohany ianao ny fidy olona lazay solo amin'ny solo vavanao nefa le olona ara na ny zavatra ho teneniny any amin'ny assemblée mety tsy zavatra manahirana anao raha faharoa koa zany eto amintsika koa zany le hoe fisoloana vava-vahoaka anankiray manahirana koa ndraindray zay mahay miresaka sy zay manam-bola zay ngamba no azo lazaina hoe mahafeno critère fa io tokony itsika moa zany zao hiditra ao anatiny atao hoe concertation nationale na fikanandrom-pirenena tokony sokafana anaty ady hevitra mba critère ohatry ny ahoana ny olona tokony ho ampidirina anatin'ireny ilatsaka ho solombavam-bahoaka reny ady hevitra zay tokony sokatra eto Madagasikara zany mba olona ohatry ny ahoana tokony ho qualifiena ho fidiana ho solombavam-bahoaka clos iny ary zay zavatra zay tiako mba hiriko ny isian'ny ady hevitra momba an'izay na nivon'ny fakakevitra sy ny concertation nationale ialatsika isoroana an'izao karazana scandale maro iresaka amin'izay tsika amin'le hoe manahoana tokoa le solombavam-bahoaka ny manahirana ane inona moa zany nidinana teny an-dalambe hanala n'ilay filoha teo aloha raha ohatra ka tsy asorina le anisan'ny fototra mampisy an'le olana iketsika nge teo le fitondrana teo aloha le fitondrana rajoelona
fa anisan'ny fototra tsy nampanjara ilay fitondrana nge ny assemblée nationale dia androany zany le assemblée nationale mbola io ka izy izy io efa milaza fa manohana fitondrana Eka, zay. zao fotoana zao nama fanavozana daholo miara mirongorongo ka amak'olo io mihitsy mba manaraka ny filohampanjakana anjaran'le mpitondra satria tsy nanana fasahiny ianao nandravan'le assemblée nationale dia zao ianao sany daholo am'izay zavatra tianao atao eto porofony zany nge io resaka TVM io zavatra volavolan-dalàna fidina tany anaty loi de finance tamin'ny andron zareo dia io zareo mahatonga io zavatra io mipoitra am'izao dia tsy mbola manana finiavana ty anankorotanyreo marao misy reo amiko zany raha fehezina raha ohatra na manokana tena mpanetsetena fa raha izaho le mpitondra tsy manana fitokisana amin'ny filomavambahoaka io ninona lazay satria androany io manao A dia rapitso manao B olona tsy manana foto-kevitra io fa nen'io dia zay ahitan'ny tombotsoany ihany no arahana zay le mampalahelo zay le manahirana olana eto amin'ny firenena ka azagagitsika raha ny solombavam-bahoaka antsika rehetra reo manana aferana skandala indrindra ny afera maloto rehetra eny ambanivohatra reo daholo tafiditra anaty skandala io ary nenay tsoronay nenay zay anananay porofony zavatra teneninay dia assumenay tompo ka ny olona rehefa voatonontonona mamangataka zay anao famotorana mba hahafantarana ny marina eny ary ao anatin'izay moa andriamatosoja fulgence rere ihany hoe isy ny diabe ny fandriam-pahalemana ho tanterahana tsy ho ela nareo tena isan'ny voakasika izay ihany koa ao anatin'izay maniry fandriam-pahalemana ho andreo olona manatoetena varira ianareo eto Madagasikara ohatrohatrany ahoana ny mety hoe ho fandraisana anjaranareo anatin'izay rehetrarehetra izay ianareo izay ataontsika hoe olombelona mila mivoatra mila mandray ataontsika hoe anjara amin'ny zavatra rehetrarehetra tahaka ny olona rehetra na politika na sosialy na toe-karena na inona ao anatin'izay rehetra izay misy tokoa moa le atao hoe 13 jona 13 jona zany nanoloanandreo tranga maro isan-karazany ainan'ny olona manana toe-tena varira tety Afrika dia nanapa-kevitra zany ny firenena mikambana fa nanomboka tamin'ny tamin'ny taona 5 jona 5 zany ny voalohany fankalazana ny atao hoe andro iraisam-pirenena ho fampahafantarana ny olona manana toe-tena varira na journée internationale la sensibilisation de l'albinisme dia io zisa io zany rehefa nanomboka tamin'ny taona 5 dia nanomboka ny nitsanganan'ny association ny tamin'ny 2022 vao nisy teto Madagasikara ity zany andiany efatra zany tsika am'izao fa efatra dia ny zavatra hitanay zany sy trapanay hoe nanoloanandreo tsanga maro isan-karazany tsorona fa mbola anaty fisaonana tanteraka izay manoloanandreo razana zay miampatra tapadoha tamin'ireo zandrinay ireo dia naniry zany zay hoe tena mangataka tolo-tanana amin'ny olom-pirenena rehetra hoe satria tsy mora le ady araka io zavatra ifampiresantsika teo misy karazan'olona nge ninona ny lazaina nefa niteneniko teo tsy mafaly amin'zareo fa nefa kosa mila tenenina zany vo amin'ny marina dia zany tsy fahafaliana zany efa miteraka lonolona ary atonga azy heritreritra ielimine na élimination physique mihitsy fa ny anahy dia tsotra hoe efa vonona ny joro voniko faty ho an'ity eo an'ireo zandriko ireo zay no tena antony ijoroako ka ny manoloana an'izay adiko avan'izay dia mangataka ny fanampitsika rehetra hoe ndao mba hiara anao soroka miara-milanja tanana miara-mandray saina miara-mikaroka amin'ny vahaolana dia isy diabe ny fandriam-pahalemana zany zay ho ataonay io ny anehoanay an'le andro fampahafantarana dia io diabe ny fandriam-pahalemana io zany ho ataonay amin'ny asabotsy zao amin'ny 10 maraina eo amin'ny vavahadin'ny Mahamasina zany vavahadin'ny Kianjabe Mahamasina no fotoana aiza leo amin'ny 10 be eo amin'ny vavahadin'ny Kianjabe Mahamasina zany eo amin'ny eo amin'ny porte centrale zany no eo ny départ dia rehefa miainga eo dia mihazo an'iny manao diabe mihazo an'iny anosy mahazo an'iny carliton miodina amin'ny fiara iny dia avy eo miditra ao amin'ny kianjan'ny Iragasy rehefa tonga ao amin'ny kianjan'ny Iragasy zany dia anao varavarana misokatra ho an'ny olom-pirenena rehetra zay tonga satria nareo koa dia ohatranay ihany dia mba manana ny heritreritra reo entina ny anampinanay ho raisinay daholo ny tolo-kevitra nareo dia ho atao synthèse dia iny hoentintsika aparitaka manerana ny nosy hoentintsika mitondra hoentintsika anairana
ny tompon'andraikitra rehetra hoe reto ny zavatra takiana dia izay zavatra zay zany ny zavatra ho eritreretinay atao dia manentana no ataonay irinay ianareo mba ho tonga maro mba maneho fiarahan'ory aminay maneho fiarahana alahelo aminay manoloana ny ady atrehanay dia manaova fanamina fotsy akanjo fotsy zay zany ny code couleur zay ny tena antony zany hoe pirenena rehetra zany afaka miara manao diabe aminareo zany maneho an'izay firaisankina zay mihitsy ny tena takinay ny olo-pirenena rehetra tsy akanavaka raha matsapy izy fa maheno mafantatra fa izahay dia olombelona mitovy aminareo namanareo avanareo rahalahinareo dia tongavo tsisy asalasalana fa ndaotsika mba hiara-aneo an'izao tontolo zao fa mbola manana firaisankina zany malagasy zany satria io koa zao hiditra moa zao mondial afaka militsa vitsy dia baolina ny foty anisan'ny nampitambatra ny gasy ny baria dia mba hirinay koa mba iaokotsika sanatsy hoe zavatra tsara ny foty fa zavatra ratsy ny ainanay zao dia mba ty zavatra ratsy ity satria zay koa kolotsaina malagasy ny hoe miara ory amin'ny ory dia miara faly am'izay faly maniry zay mba hiara ory aminay nareo manoloana an'izao ady goavana atrehanay zao. Anatin'izay manahoana ny fanomanana no mety ho volavolan-kevitra ho entinareo any anatin'ny fikoanan-doham-pirenena io ihany koa mety mamaritra fepetra maro samihafa ho an'ny olona manana toetena manokana moa zany isan'izany ny varira mety efa mba manana zavatra ho atolotra avy ianareo anatin'izany. Ya izahay le ohatran'ny olombelona rehetra manana ny fomba eritreretina amin'ny ampandehanana koa na ny raharam-pirenena dikan'izany zany zahay dia andray anjara feno ny atao hoe fakakay hevitra eny fotony mandritra ny concertation nationale dia isy paritaka ary efa namena baiko mihitsy ny ankizy rehetra hoe mandraisa anjara mandaovina miparticiper mba aseho hoe amin'olona fa manana ny hevitra manana ny zavatra eritreretina hoentina hampandrosoana sy ampandehanana tsaratsara kokoa ny raharam-pirenena sy ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny fa raha miresaka manokana le atao hoe fiainan'ny olona manana toetena varira misy zavatra nge tsara ho marihany tamin'ny fitondrana teo aloha tsy ialana tsiny indrindra raha miteny an'izany fa le zava-misy marina ny firenena afrikana na ny organisation de l'union africaine dia efa nametraka atao hoe drafitra raiky amby roapolo sy roa arivo sy raiky amby telopolo sy roa arivo zany hoe plan d'action 2021-2031 dia ny firenena rehetra ato amin'ny fivondronam-beny afrikana dia ny impliquena tsy maintsy tokony manao an'io plan d'action io dia izy io taty amin'ity parti atsimo atsinanan'ny Afrika tsika ao anatina komeza zay nanaovana fivoriana session manokana dia tsy mamenatra fa ny filoham-pirenenantsika tamin'izany fotoana dia Antoine Radjoelina isany tsy nanaiky nanao an'ilay sonia ary tonga ny responsable avy any Addis Abeba niantso anay hoe ny filohanareo mihitsy anie tsy mankasitraka dia mampametra-panontaniana ilay izy hoe fa maninona satria raha tsy teny fotsiny tsika fa indromy ataona ny lalàna zay mezahana natolotra teny amin'ny assemblée nationale dia ny lavin'ny ACC zany zavatra rehetra zany misy zavatra mampametra-panontaniana dia izahay koa mbola nisy ny mpiara-miasa taminay zay vonona hamatsy vola anaovana ny amolavolana ny atao plan d'action nationale pour les personnes atteintes d'albinisme eto Madagasikara dia tsy nety tanteraka le izy satria ny condition takiana tamin'izany dia hoe mila implication ny gouvernement zany hoe manangana ny atao hoe comité de pilotage izay hovatsiany mpamatsy vola fa tsy misy vola fanjakana dia tsy nety tanteraka le izy fa amin'izao moa zany efa niverina vo talohan'ny idinana tany Toliara dia niresaka tamin'ny Andriamatoa BM hoe mba hirinay sakasitrahanay ny amerenana ka avereny ny comité de pilotage fa hiverina ifandraisy lahatra amin'ny partenaire anay zay ahafahan'zareo mamatsy hoe azahoantsika an'ilay hoe plan d'action mazava raha mipetraka mazava midrafitra matipaika hitondranany olona manana toetena variry eto Madagasikara dia mora ho azy ny ainana même ao anatin'izany plan d'action zany ny resaka tsy fandriampahalemana ny resaka fahasalamana ny resaka fanabeazana tiana tenena zany izahay dia manana vinavina manana drafitra matipaika hoentina afaka ampandrosoana ny olona manana toetena variry eto Madagasikara. Inary ankasitrahana be dia be tsy ataontsika lava aloha ny fandarana androany atao hoe atao fohifohy nefa mafonja
mba misy voatazona sy voaray indrindrindrindra ny afatra mafonja maro samihafa izay nambarany filohan'ny olona manatoetena Varira Soja Fulgence Saramiandro Soa teo. Eny ary 2 minitra afatra na fanentana. Isaorana ny Amianja napetrano, isaorana anareo no hainy vaky jery izay anisan'ny manome lanja ny olona manatoetena Varira ary tena fanampiana goavana ny ataonareo amin'izao famohanana atao fahitalavitra milaza sy ny tantarany zava-misy zao. Ny afatra dia manentana ny rehetra hoe mitovy tsika ny lokony tsy tovizana fa ndao tsika mba hiaina anaty fahasamihafana iray tsika dia ndao tsika hitambatra amin'izany firaisan'izany manentana anareo tonga maro amin'ny sabotsy amin'ny 10 maraina amin'ny vavahady ny Kianjambe Mahamasina dia hoeto ny fanamiana fotsy dia izay fanehoana tianareo tenenina rehetra na amin'ny alalan'ny banderole ndao aseho antsika maneran'izao tontolo izao fa miray fo amin'ny olona manateo-tena Varira eto Madagasikara ny vahoaka malagasy. Eny ary vitatsika eo izay ary inona fa izy koa ny mpanao gazety avy eto amin'ny fahitalavitra Jumine nanaraka akaiky an'izay hetsika amin'ny sabotsy ho avy izao izay ankasitrahana ny vahiny mankasitraka antsika rehetra ihany koa tany an-tokantrano nanaraka izay hatramin'ny farany veloma tompoko amin'ny herinany io toy izao indray.